Kino mitondratsika makany amin'ny lafin'ny fampianarana namelabelatra ny programme entina anatsarana izay sehatra ny fampianarana izay Ramatoa Marie Monique Rasoazananera ministra tompon'andraikitra ny fanatsarana ny toeram-ponenan'ireo mpianatra ny fampiakarana ny vatsim-pianaran'ireo mpianatra ihany koa no isany atao laharam-pamena ao anatin'izany. Tsy maintsy misy ny fanadiovana ahafahana indrindra mametraka ny fahafahan'ny mpianatra manana zotom-poana tanteraka amin'ny fianarany soamantsara. Izay nambaran-Ramatoa Marie Monique Rasoazananera, ministra ny fampianarana ambony Androany Maraina. Ao anatin'izany asa fanadiovan'izany indrindra dia efa misy ireo fonenan'ny mpianatra ny ratsy dia ratsy ary mira fanamboarana, ary eo ankilany ihany koa dia misy ireo mibodo ireny toeram-ponenan'ny mpianatra ireny indrindra eny amin'ny anjerimanontolo. Raha mijery anie tsika ary efa misy televiziona namoaka an'izay moa fa saingy zahay koa dia mbola tsy maintsy hilazana izany atsipiriany izany hoe toeram-pipetrahana na hoe fonenan'ny mpianatra zany amin'izao fotoana izao manahoana ao amin'izany fonenan'ny mpianatra zany raha io fonenan'ny mpianatra io zay ny mission dia hoe hipetrahan'ny mpianatra hamitany ny fianarany ampilamilana dia ary ao amin'ny fahadiovana koa ankehitriny nefa indrisy fa tao ao nandritry ny taona maro dia ohatra ny tompo tao matetika aza dia efa misy tsy mpianatra tsony no mipetraka amin'ireny fonenany ireny ary reny fonenan'ny mpianatra reny dia tsy misy fanamboarana nandritry ny taona maro fa tena efa hoe délabrement total. Eto tono izao moa dia misy sary ohatra fotsiny zany ny sarin'ny cité barika 10 fotsiny zany neto akatsy moa eto Antananarivo dia maro no afaka mandalo mijereny hoe manahoana dia iza daholo reny mipetraka eny ireny lambanjaza no mihatiny eny ny akabeazany indraindray koa misy mpanao soudure anatina cité mpianatra misy coiffure misy zavatra hafa koa raha mba tsy tenenina anareo zany hoe tena efa miala tanteraka tamin'ilay mission zany le fonenan'ny mpianatra ka tsy maintsy jerena hoe ahoana no ahatonga an'izany excellence zany amin'ireny fonenan'ny mpianatra reny dia araky ny tenin'ny vazaha hoe il faut casser les œufs si on veut faire des omelettes zany na dia hoe aza izany dia misy kosa ireo fanapa-kevitra entina hametrahana ny filaminana sy ny fitoniana eo anivon'ny anjerimanontolo ka anisan'izany ny fampiakarana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra. Izany indrindra no nahatonga anay zany raha nangataka ny mpianatra hoe mba omeo bourse 100% zahay fa tsy ampy oka aloha fantatsika fa ny bourse moa zany efa fantatsika fa tsy dia hoe havita ny fianaran'ny mpianatra fa fanampiana dio fanampiana zany ka raha ohatra tsika hoe mangataka 100% amin'izao contexte misy atsika izao tsika ne mbola tsy tafavoaka ny ala fa vao manomboka vao mba hoe miezaka ho tafavoaka ny ala ka izany indrindra no mahatonga anay hoe novaliana ny fangatanareo arak'izay zavatra misy sy zaka fa tsy hanao zavatra tsy ho zaka mihitsy ka rehefa mba novaliana hoe 10% aloha ny augmentation zaka amin'izao fotoana izao dia izay manomboka amin'izao tsika miteny izao dia zay zany no fanampiana an'ilay bourse izay azotsika aloha amin'izay fotoana izay. Nasian'ny ministra ny fampianarana ambony resaka ihany koa ny fizotro ny fanadinana baccalauréat izay hivaly tsy ho ela. Ankehitriny dia fantatsika feo anatiny fikarakarana ny famoahana ny valim-panadinana zany ireo université tsirairay ka efa mizotra tsara izany raha ny université ny fianaratsony manokana ohatra dia efa tonga ty nitatitra fa Androany Maraina zao ny délibération ka mety rapitso no mivaly ny université sasany na antsiranana sy ny rehetra dia à partir ny 20 any daholo no ivoaka zany reo satria dia mizotra tsara zany ireo zany rehetra zany dia tsy hoe asa vita ho azy fa asa atao ary efa fanomanana sahady io hoe ny mpianatra afaka bakany dia efa mieritreritra ny hiditra ety amin'ny enseignement supérieur sy ny recherche scientifique koa ka any amin'ny université zany tika zay hoe ahoana ny fandraisana an'ireo miteny cité tsika efa somary adiny le R+3 le cité vaovao ny taloha tsy adiny fa mila fanarenana satria ny mpianatra mitombo tsy mitsahatra nefa ny fotodrafitrasa tsy ampy le R+3 zany hoe le cité vaovao manerana ny université rehetra dia miandry ny équipement sy ny jirama zay vo azo raina.
Misy arak'izany ny fiara-miasan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ireo mpamatsy vola avy any ivelany eo amin'ny fampiroboroana ny fikarohana eto Madagasikara. Ny Banky Afrikana momba ny fampandrosoana no anisan'ny liona tamin'ny ministry ny fampianarana tamin'izany.